Ny problème moa zany mampiantso anay filatex maly tamin'ny Norarive de taorianan'izay zay taorianany amin'ny fito zay de efa nampandrendro vahoaka de nampiantso azy mba tsy aelezany tsao be dibe hoe nisy an'izao tatsy na nisy an'izao tatsy de nandritra faniriny filatex zany de anohy tetikasany manoloana andreo fandravana trano fa izay zany de nametraka tsara mazava aminazy hoe voalohany aloha atsaharo ny fampiasan-kery izay atao amin'ireo vahoaka ireo satria raha tsika malandry ny zavatra goavany reny. Ny faharoa ihany koa dia nametraka mazava izay hoe aleo mba tsy intermédiaire tsony mpanelanelana miresaka amin'ireo vahoaka ireo fa aleo mba tompony ny vatana ny mpanapa-kevitra satria efa nisy foana zany dia lany andro fotoana fotsiny. Ary ny fahatelo dia mametraka izay ny asarobidin'ny tany sy ny trano. Io dia ho an'ny malagasy tsy hatsangana tany sy trano tsony ireo vahoaka ireo raha fitapitahana amin'ny zavatra tsy misy dikany. Ka za manokana zany ny afary malagasy raha anay amin'Andriamatoa CST eto dia mametraka mazava tsara izay hoe tena hiaro ny tombontsoan'ireo vahoaka hatramin'ny farany ary ampiona amin'ny vatana tsy ao anatin'ny fanelanelanana dia jerevana marimaritra iraisana raha misy ary indrindra famerenana an'ireo zavatra potika nandritra n'ireo zavatra nisy ireny hoe ahoana zavatra tenenina dia eto moa misy